Iaraba tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana indray no ianako aminao atao anatin'ny vaovao an-tsaira atoandro eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao ary asaiko ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao ho any amin'iny tapany atsinanan'ny nosy ny sika aty ampanomboana vaovao an-tsary totosan'ny alarobia teo tao amin'ny pacte ny atrikasa fampiofanana mahakasika ny PDNA na ny post disaster needs assessment na ny fanombanana ny filana aorian'ny loza voajanahary izay nokarakarain'ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary ireo sampandraraha rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana any Tomasina no niatrika izany fampiofanana izany tompomarika kosa ny PNUD ny BNGRC ary ny CPGU namatsy vola izany fampiofanana izany ny vondrona Européenne Fédérale Rafidy Malala Aristote Morelan solon-tenan'ny televiziona malagasy any Tomasina no mitatitra ny vaovao. Ny fanaovana tomban-drafitra ara-stratéjika manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza Gezandy ho vonana lasa izay sy ny hamantarana ny filana amin'ny fanarenana maharitra ny tanànan'ny Tomasina. Ireo ny votoatin-kevitra ny volavolaina nandritry ny atrikasa fampiofanana mahakasika ny PDNA na Post Disaster Need Assainissement izay nokarakarain'ny PNUD niara-niasa tamin'ny BNGRC sy ny CPGU ho an'ireo sehatra rehetra misy eto an-toerana. Tanjona ny ananana fahaiza-manao amin'ny fiatrehana mialoha ny loza voajanahary sy azahoana ihany koa ireo teknika mamaritra ny filana sy ny paikady manoloana izany. Ny PDNA dia fomba atao ahafahantsika mahafantatra ny filana amin'ny fanarenana maharitra aorianan'ny fandalovan'ny voina na io tondra-drano na io cyclone fa ho antsika manokana taty moa zany dia cyclone no nazo antsika mba ahafahantsika mandrafitra ny izay filana izay ho an'ny Tomasina. Ny tanjona zany dia hoe Tomasina hiarina ary ho tsaratsara kokoa no teo aloha. Nahatsapany mazava-dehibe an'izao atrikasa izao ny tompona andraikitra teto anivon'ny vondrona fandrindrana ny asa fanarenana ny tanànan'ny Tomasina. Anatin'ilay fizarana traikay fa mombany atao hoe PDNA izay hoe post disaster needs assessment izany hoe faharazana fanaovana tombana an'ireo zavatra nahazo ny tanànan'ny Tamatavy tao reny cyclone reny mba azona mandrafitra izany atonga hoe drafitra stratégique mamatsy an'ireo zavatra ilaina ao aorianany izany atao hoe favoazana izany. Mizara traikefa izy ireo misy rafitra maromaro no azy napetrany hoe ahoana ny fomba fanaovana an'izany atao hoe fanadihadiana ao anatin'ny PDNA izany. Raha ny fantatra, ankoatra ny distrika ny Tomasina voalohany sy ny Tomasina faharoa dia hitohy amin'ireo distrika hafa voakasika ny rivo-doza Gezandy izao atrikasa izao toy ny distrika ny Brickaville, Ambatondrazaka ary Amparavaravolo. Ao anatin'izay fanarenana ny tanànan'ny Tomasina izay nolalovan'ny rivo-doza Gezandy izay hatrany dia ao anatin'ny ezaka fanarenana tanteraka ny tanànan'ny Tomasina amin'izao fotoana izao ny fanjakana malagasy maromaro ireo tetikasa tanterahana ankehitriny raha anisany omena lanja ny famahana ireo olana amin'ireo filana fototra ilain'ny mponina andavanandro ohatra amin'izany ny herinaratra mandra-pahavitany asa tanterahan'ny jirama dia isy ilay tetikasa goavana fizarana kit solaire 3 alina isa ho an'ireo fokontany maromaro any an-toerana fiara-miasan'ny fanjakana sy ny banky iraisam-pirenena miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka tsy miankina moa izany fizarana kit solaire izany. Kanto Rany Avorson eo amin'ny rindran-tsary Tolotra Robson. Anisan'ny mbola olana goavana satria indrotra-bona noho ny fandalovany rivo-doza Gezandy atao Tomasina ny resaka herinaratra. Ho famana tsikelikely ny olan'ny mponina manoloana izany dia misy ny tetikasa irahan'ny banky iraisam-pirenena amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy sy ny fanjakana malagasy amin'ny fizarana kit solaire 3 alina. Andeha tsikelikely ny fizarana izany ary isy ny ampahany ho zaraina ny farany herinandro izao izay miisa 200 irahan'ny banky iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy miara-miasa amin'ny orinasa Star Times izay ho zaraina amina fokotany 4 ao amin'ny distrika ny Tomasina faharoa. Ambodilazana, Ambodimanga, Andranopony ary Lomboka. Ao anatin'ireo kit S50 ireo dia ahitana batery, izany hoe batery io tsy batery fotsiny fa sady ahafahana mamahana finday dia
eo ihany koa misy bluetooth, misy MP3, misy jiro LED anankitelo miaraka aminy a, dia ankoatr'izay misy panneau 15 watts. Tsara marina fa efa nisy ny hetsika nataony Startimes tany Tomasina tamin'ny fandalohan'ny rivo-toza-kezany tamin'ny tapaky ny volana marsa teo a, dia ity hetsika ity zany dia mifandraika amin'izay ihany koa, fa mampiavaka an'ity fotsiny dia fiarah-miasa manokana miaraka amin'ny Fondecim izay tohanan'ny Banque mondiale sy ny eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny gouvernement malagasy. Efa misy ny lamina apetraka amin'ny fitsinjarana ireo kit solaire ireo, ary isy mihitsy ny fidinana ifotony ho tanterahireo tompon'andraikitra amin'ny sanany tetikasa. PNGRC namin'ny lista ny Startimes momba n'ilay hoe reto ny tokantrano tena sahirana misitraka ny kit solaire io. Zay zany le fomba nizarana azy, tsy izay no nisafidy fa misy lista ny PNGRC sy fanjakana ho zaraina amin'ity action ataonay ity. Ny banky iraisam-pirenena no mamatsy arabola izao tetikasa izao, ary mbola hitohy amina fokotany maro any an-toerana izany fizarana izany. Izay no mahakasika ireny fanarenana ny Tomasina ireny, fa lafim-baovao hafa 800 ny olana mandalo ao amin'ny fitsarana ny Analanjorofo dia mahakasika ny adi-tany. Ny commune raiky amin'ny 70 mandrafitra ny faritra io dia samy misedra olana amin'izay raha-tany izay avokoa ho famana ny olana, dia ametraka olona roa isaky ny commune iandraikitra ny raha-tany ny faritra Analanjorofo. Abel Benjamin. Hanafaingana faran'izay malaky ny fikarakarana ny taratasy tany no fanamby ny fitalavam-paritra Analanjorofo. Ahena arak'izay tratra ihany koa ny adi-tany izay mbola 800 ny asa atao ao amin'ny fitsarana. Vahaolana sady dingana ny fametrahana ny birao mitantana ny raharahantany isaky ny commune. Miofana 2 andro eto Fenerivoatsignanana ny olombelona 2 isaky ny commune miampy ireo ben'ny tanàna. Hanomby vahoaka amin'ny fikarakarana ny tany no asa iansoroana. Tanjona amin'ny ankapobeny koa zegny amin'ny fanjakana ankehitriny dia ny fagnakaikezana ny vahoaka eny fotony mba handrindra sy hanatsara ny fitantanana ny fagnajarena sy ny raharahantany izay mikendry amin'ny ampihenana ny resaka adi-tany sy fanafainganana ny fikarakarana ny taratasin-tany. Ho faranana atreto ny katramo ataon'ireo rahabatery amin'ny vahoaka ifotony. Hoy Matody Henri Jocelyn, préfet ny Fenerivoatsignanana. Ny 80% ny affaire eo amin'ny tribunal dia resaka adi-tany daholo. Rehefa nifandinika zany ny service mpanjakana mikasika ny raharahantany dia mijerevana inona ny tokony atao. Dia nametraka défi zany zareo teo amin'ny fitantanany ny raharaha momba ny adi-tany fa averina na redynamisena ny guichet foncier. Io rabatera io zany dia betsaka eto anatin'ny faritra Analanjorofo. Mitety faritra zareo mitety ny ambanivohitra any mamelona ny kolokolo sy fampiasana ny rabatera amin'ny adi-tany. Mifamatotra ny fananantany sy ny fampandrosoana any amin'ny tontolo ambanivohitra. Miainga amin'ny famokarana amin'ny anjaran-tany ny mampiabo ny toe-karena ny isan-tokantrano. Hoy ny sekretera général ny faritra Analanjorofo. Ny fampandrosoana no hitodia ny tany izay antoky ny fiainan'olo jiaby. Olo voky no afaka miantoka fampandrosoana, fa olo tsy hihinana tsy afaka miantoka fampandrosoana. Antony roa mety tsy hanana tany, na izy tegna tsy manana tany, na izy tsy afaka misitraka ilay tany ananany. Efa misy ny tety-andro ampiofanana isaky ny district mba ifanaraka amin'ny tanjony fitondrana ny fanavaozana izao ny fomba fiasa sy vokatra avoaka. Fampandrosoana eny fotony izay hatrany tsy hisy latsabato ny fametrahana ny lehibe ny fokotany any amin'ny faritra Analanjorofo fa ho tendrena izy ireo, kanefa ao anatin'izany dia misy ny masotsivana tsy maintsy atao miainga eny fotony hoy ny préfet Anantsinanana. Tsy maintsy tafapetraka mialohan'ny volana Jolay kosa nefa izany lehibe ny fokotany rehetra izany raha nambarany préfet ny Fenoarivo Atsinanana. Abel Benjamin Hatrany no mitatitra ny vaovao. Mazava ny voalazany lalàna amin'ny fanavaozana ireo lehibe ny fokotany eto Madagasikara. Hoy Matody Henri Jocelyn, lehibe ny fileovan'ny Fenerivoatsignanana. Voasoratra ao fa ny préfet na ny lehibe ny distrika no manendry. Ireo anefa dia olom-boatendry mijery sy mampiatra ny lalàna manan-kery. Ny fampiarana ny lalàna manan-kery nefa tsy maintsy anatina fiarahamonina, jerevana, hitaratra ny fiarahamonina,
ka raha ito fanerivan-tsanana no resantsika dia tsy maintsy mijery hoe izany androm-panjakana miara-miasa amin'ny district miara-miasa amin'ny préfet amin'izay zavatra zay ka eto zany a ny tsara manazava fa ny be ny tanàna ny chef d'arrondissement dia olona anatiny miara-miasa amin'ny préfet amin'ny lafiny fitantanana ny lafitany tsy ao anatiny CTD na vondrom-bahoaka isinjara-pahefana ny fokony tany didiny lalàna io ny ametrahany ben'ny tanàna trésorier sy sekretera any amin'ny fokony tany mazava ny afatra sy fampafantarana nataony lehibe ny fileovana ity ny lehibe ny district no manendry ny zava-misy zany a ny raisina ny fomba fanao zany na ny méthodologie torasana azy a dia ny maire sy ny chef d'arrondissement zany a manana fiara-miasa na synergie d'action amin'ny teny vahiny a mijery ireny olona reny eto zany a dia tsara marina fa tsy misy voangilatsaka avy aty amin'ny préfecture tokony atao fifidianana tokony atao iny mbola hoany amin'ny fifidianana atsika fa amin'izao fotoana zao aloha dia karazana komite pokotany intérim no apetraka olona mahay mamaky teny sy manoratra no hotendrena lehibe ny fokotany saingy sy mitaky diplôme tafiditra anatin'ny fepetra ihany koa ny fitondran-tena any anatin'ny fiarahamonina any rehefa avy any amin'ny ben'ny tanàna sy ny chef d'arrondissement ny anarana lamina napetraka tany amin'ny ben'ny tanàna sy chef d'arrondissement mijery zay zavatra zay voalohany indrindra aloha ny olona hotendren'ny préfecture dia olona mahay manoratra mahay mamaky teny sy mahay taratasy fa tsy misy resaka diplôme dia faharoa olona mendrika anatin'ny fiarahamonina ary olona mipetraka amin'le toerana fokotany misy azy tanterahina ny fanendrena isam-pokotany mialoha ny farany volana May ho avy izao araka ny beko avy any amin'ny ministère ho etrany ny fanazavany lehibe ny fileovan'ny fenerivansinanana ity ny tombo telo avy eo ny mpitsidika ny Sainte Marie taorian'ny fahavitany lalana RNS 21 mba hitazomana izay hatsaran'ny lalana izay dia nomena fiofanana ireo mpiasan'ny commune noho ny fikojakojana satria efa ho tapitra ny antoka ataon'ny orinasa nanamboatra ny lalana RNS 21 Bosco Totsafy niakatra telo avoheny ny mpitsidika any Anosy Sainte Marie raha ny taremarika azo tamin'ny tompon'andraikitra taoriany navitan'ny lalana RNS 21 izay agnatin'ny commune Ambonivohitra ny Nosopora maro ireo fototrafitra nitsangana ny amora ihany koa ny famoahana ny vokatra ho tapitra tsy ela nefa ny fiantohana na ny garantie ataon'ny orinasa Sinohydro izay nanao izany lalana izany ka ny roso amin'ny fampiofanana ireo mpiasan'ny commune misy 13 mirahalahy ny programana sapika afahana mikolokolo izany lalana izany dia andao anangana brigade nanaiky monsieur le maire amin'ny olona folo izy andao aloha mba hofanana le farafaratsiny le tena base zany vita moa androany le fiofanana ary mbola isy fitaovana ho hafa mbola ho avy satria zao fifanana zao mbola misy hoarahana fifanana hafa rangona vitan'ny lalany Sainte Marie ty vaovao réhabilitena io triplé ny touriste national misy akonao tsika eto tanàna zany nanolotra fitaovana ho an'ny commune ny orinasa Sinohydro ahafahany izy ireo manomboka izany fikojakojana izany i Sainte Marie rateo isan'ny nosy lasibatra tamin'ireo fiotsahan'ny tany taoriany ny fandalovan'ny rivodoza 15 any ka fampiarana avy hatrany no nataon'ny reto mpiasan'ny commune ireto nandritra ny 3 andro niaraka tamin'ny teknisianina sy ny ingénieur avion amin'ny pic sahivina fa ny fikojakojana ny lalana manerany Sainte Marie no isahanany brigade commune manomboka amin'ny andro avy tany le fiofanana ka eto dia mankasitrika sahady ny entreprise ary ny picos zany no efa mihomana sahady amin'ny fitaovana zay atolotry ny commune aoriny zany fiofanana izany dia nitolorana mari-pahaizana izy 13 mirahalahy nandritra ny fanolorana izany nangatahana andriamatoa Bimba Kintsinaire zay nisolo tena nisolom-bavambahoaka ery lazaimbika ny mba hijerena ihany koa ny lalana petite boucle na ny grand boucle de l'est zay efa nisy fanatsarana fa ho angatahana mba hatao tara na goudron
izay fangatahan'ny vahoaka ombenimbeny na mafisindreny kabariteto ihany koa na ny lehibe ny fileovana na ny avy tao amin'ny commune ny fisaorana ny fitondram-panjakana ary fanomezan-toky ny kojakojana izany lalana izany araka ny tokony ho izy. Nomena fiofanana amin'ny fanatsarana ny fampidiram-bola ny commune roapolo amin'ny zato mandrafitra ny faritra Sofia. Ankoatran'izay dia nampahafantarina ihany koa ny fisian'ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola mpanjakana mba hisian'ny mangarahara Pierrette Taratsara Roland Rasolo Mandimby. Ny tsy fahalalana matetika no mahatonga ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny fikirakirana ny vola eny anivon'ny commune ireny. Ho fanamafisana amin'ny fanarahan-dalàna dia nomena fiofanana ireto mpikirakira vola sy ny ben'ny tanàna roapolo amin'ny zato anatin'ny faritra Sofia izay ezaky ny lehibe ny faritra Joser Irénée amin'ny fampandrosoana iraisany ny faritra. Tsy fanarahan-dalàna zany indraindray tsy fahafantarana dia ny vahagna zay nampahafantarana zareo ny tegna lalàna misy sy ny fomba fiasa. Indraindray tsy fanarahan-dalàna io raha iniagna atao zay kosa zany dia anjarany zay dia misitraka an'izay izy sazy mifanandrify amin'izay ary ny anjaran'ny faritra moa zany dia mampitandrina an'zareo mba hiasa madio mazava indrindra amin'ny resabola zay. Nisongadina nandritra izany ihany koa ny fanamorana ny fisitrahan'ny kitansy avy amin'ny imprimerie nationale izay ho ajoro aty fotony. Ho apetraka eto Antsohihy amin'ny faritra Sofia ny imprimerie nationale. Efa tsy miakatra any Antananarivo eky zany zay mila imprimé fa eto ihany dia efa mahazo azy. Manampy betsaka ireo ben'ny tanàna amin'ny fanarahan-dalàna indrindra ny fitantanana ny commune izao ezaka lehibe ny faritra velom-pakasitrahana ireo ben'ny tanàna. Nagnampy zahay betsaka ihany koa zany ny fahalalagna amin'ny fikirikirana ny volam-panjakana satria anisany zavatra sarotro ary tsy manana école moa ny ben'ny tanàna ka isoranay mitafotafo. Ny farimona tamin'ny fanomezana ny fiofanana ho an'ireo mpikirakira volan'ny commune ireo mpitantam-bolan'ny fanjakana toy ny trésor, centre fiscal sy ny maro hafa. Nanorenana fotodrafitrasa fanangonana fako ireo fokotany 110 mandrafitra ny commune Renivohitra Taolagnaro vita ny asa ka notokanana ny farany herinandro teo izany fotodrafitrasa izany zafimariny parfait. Isany teny filamatry ny tanànan'ny Taolagnaro hatramin'izay ny hoe tanàna madio, tanàna mandroso. Ankehitriny dia no mafisy ny ben'ny tanàna eo an-toerana amin'ny teny hoe farodofay sy mainsy mandroso na FTM izany. Manoloana izany ankoatra ireo fandrafetana na fandinihana ireo lahara-pahamena amin'ny fampandrosoana heverina fa misy fiatraikany mivantana amin'ny mponina aty Taolagnaro ny taona 2024 isany sy nataon'ireo mpitantana ny commune an-drenivohitry ny Taolagnaro ny nanao ambany zavatra ny fandinihana mahakasika ny fanadiovana ny tanàna sy ny fanangonana ny fako isaky ny fokotany eto tampon-tanàna nahitavana ny mpanatanteraka sy ireo mpanolosaina ny tanàna. Araka izany dia saika vita tamin'ny voalohandohan'ny taona 2024 ty avokoa ireo toby fanarena fako vita amin'ny vato sy simenitra miisa 120 naorina isaky ny fokotany amin'ny fokotany 120 eto tampon-tanànan'ny Taolagnaro. Ka ny zoma tamin'ny 10 ora hariva teo izany no natolotra ny vahoaka tamin'ny alalany lehiben'ny fokotany isany avy ary nanomboka nanarian'ny vahoaka fako tamin'io fotoana io. Mampiavaka azy ireto koa ny fisian'ny mpiambina avy amin'ny commune amin'ny fokotany isany no sady misy fanalahidiny ary misy ora fisokafana voafetra isanandro. Site intermédiaire reto ary ny site tena iteritevana anazy dia ankarevo zany hoe ato izy migadrato dia mandalo camion commune mahaka anazy magnatitra anazy ery amin'ny site de traitement ny ankarevo zay zany ny zavatra misy eto Portopinga. Fiovan'le toetsaina zay iritsika rehetrarehetra amin'le fanavaozana raha tsy sazy io tsy iova le toetsaina io fa sy maintsy mandeha ny fanentanana ary mandeha ny sazy zay vao miova amin'izay lasa réflexe. Nandrana izy ty karazana prototype zany zao folo no nataosika amin'ny 120 zany amin'ny 120 fokotany dia mbola misy kanefa fokotany sasasasany mety manana poubelle 3 roa dia amin'ity tao ity zany raha sitraky ny mpiara-miasa conseiller karaha mbola afaka
manapaka fandaniana zany tsika mbola misy tokony isy folo zany hatao fatarina atsika vahoaka satria fefa nitombo ny isatsika eto miviliny Fort Dauphin ny faposika eo amin'ny enimpolo ka hatra amin'ny fitopolo taona eo zany isan'andro zay ny famporofonay zany ezanay magnadio an'ity tanànasika ty Sara Marina fa tamin'ny volana novambra 2024 ihany koa no efa manana ny CMH na ny code municipal d'hygiène ny tanàna ny Tolagnaro Andrenivohitra izay mifandraika amin'ny politika sy ny tanjony commune Andrenivohitra amin'ny hoe tanàna madio sy tanàna mandroso izay hatrany. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao ara-tontolo iainana sy ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao nahazo fanampiana iarovana amin'ny afo ireo vondron'olona eny fotony eo amin'ny commune Tanimeva district ny Morombe mba ho fiarovana ny ala izay efa potika tanteraka noho ny tsindry izay nahazo azy ireo nasipanarenana tamin'ny alalan'ny fandraisana tanàna nataon'ireo fokon'olona ihany koa ny faritry ny ala ny tetika samy onjo no namatsy volan'ny vokatra ny fiara-miasa ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjavy Joachim Ambroise. Manomboka misy ny rotsakorana afaka mamboly vary ireo tantsaha raha toka balahazo sy tongolo izany tany aloha-tany. Ireo no tombony azo ny tantsaha mpamboly ao amin'ny commune ny Tanimeva district ny Morombe noho ny fisian'ny toeram-pambolen-kazo izay mamerina tsikelikely ny ala izay sisa tsiringana noho ny tsindry mahazo azy. Vondron'olona ifotony miaro ala efatra noho ny tolorana fitaovana ho fiarovana amin'ny afo. Fiaraha-miasa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjavy ary ny tetikasa mionjo. Satria nalaza Tanimeva amdoro tanety amdoro ala. Fanavaozana zao avaozitsika zay raha tsy mety zay teo ampina ombe fitaovana tamin'ny tetikasa mionjo zay sorana manokana ny ramatoam-pandrindra nasionaly ny safidy manokana ny commune ambanivohitry ny Tanimeva. Zay raha zay rehefa mitaky andraikitra mitaky adity baka amintsika tsiraikiraiky aby mila arovantsika extension forestière io mba tsisy afo. Raha vitantsika miaro an'io tsy misy afo mandritra 10 taona dia azo fanampiana ny commune, azo subvention ny commune ary misy vokatry amin'ny vahoaka zay satria mety isy école ho amboary aty, mety misy bazary ho amboary aty fa zay ny fiapetra-takitsika tsy mila mahita motro miretry aty amin'ny commune Tanimeva. Ankoatr'izay dia nahazo trano ho an'ny lehibe ny ala ny ao amin'ny distrika ny Morombe fa matsimbola avy amin'ny tetikasa mionjo hatrany. Hita sy tsapa amin'izao fotoana izao fa mihamafy ny vesatra teraka ny fikorontanan'ny toetrandro vokatry ny fahasimbany tontolo iainana izay misy fiantraikany eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ny amin'ny faritra atsimon'ny nosy igny. Ho fanamafisana ny fahafahamiatrika dia nisy ny atrikasa nataon'ny réseau rock mandrare any Amboasary Atsimo ny fanakalozan-kevitra sy ny tadiavana vahaolana Jean Baptiste solon-tenan'ny televiziona malagasy any Amboasary Atsimo no manao ny fanadihadiana. Amin'izao fotoana izao dia hita sy tsapa fa mihamafy ny vesatra ateraky ny fikorontanan'ny toetrandro vokatsy ny fahasimbany tontolo iainana. Eo ihany koa ny fiatraikan'izany eny anivon'ny fiarahamonina. Manoloana izay dia nisy araka izany atrikasa conférence de débat izay nataon'ny réseau rock mandrare aty Amboasary Atsimo nanasana ireo tompon'andraiky mpanjakana sy ireo olom-boafidy. Ny ONG nahitana ihany koa ireo association aty an-toerana izay namaly ny fanasana. Navohitra nandritra izao fotoana izao moa ny fifanakalozankevitra ho fitadiavam-baolana. Eo ihany koa ny fikatrahana ny fampandrosoana aty fotony. Lohahevitra naroso eto dia ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina. Hita tao anatin'ny fandraisana anjarany tsirairay fa samy manana ny firian-kevitra naroso nefa iray ihany no fomba fijery zay niarahana nanolotra vahaolana satria iaraha mahita fa matoa izay misy dia misy koa ny filana izay anosika ny olona tsy maintsy hanao azy. Vokatsy izay dia tsapa fa ny tsy fananan'asa no mahatonga ny tsirairay izay manao ny finiavana hanao ny ratsy manoloana ny fanimbana ny tontolo. Ny petsako tompon'andraikitra ny tsirairay pikatso nanjainjara teto ho amin'ny fanomezana vahaolana dia ny fampananana asa ary koa ny mametraka ny tetikasa izay
mamaly mivantana ny amin'ny ady amin'ny fikorontana ny toetrandro. Maromaro ny zavatsy ny fampidinia ahitato dia nagnazava ireo mahakasiky ny resaka environnement sy ny resaka société dia nisy fanakaloza-kevitsy tao agnatin'izay ora vitsivitsy zay atsikasa momba ny famahagna ny olana eny amin'ny tontolon'ny environnement sy ny tontolon'ny société ka nandrafitsy sy nanolotsolotsy ireo solotegna ny roky nampahafantatsy ny olana misy ny tsanga ny fambara sy ny tandinidoza rehetrarehetra zay miampaka eny amin'ny tontolo iainana sy ny fiaignam-bahoaky ka tao agnatin'izay dia nisy fanapahan-kevitsy mba hiarahany mamahan'izay olana rehetrarehetra zay ary koa ny ato amin'ny plateforme kera dia nagnome soso-kevitsy hoe mila ahegny ny fitombony isan'ny tsy anasa ary koa mila omegny fahafahagna ny rehetrarehetra mba hanagny fahafahagna mividy satria rehefa tsy managny fahafahagna mividy ny rehetrarehetra dia tsy ho afaky hiatsiky tsanga na tandidoza zay mahazo azy manoloagna an'izay fiaigna iaigna izay. Izao no tanteraka dia ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiara-miombonantoka ara-teknika dia ny ASOS ny fanainga plus izay nanohana hatrany OEC nahafahana nanatanteraka izao atrikasa izao. Adalo 3 no manorom-ponenana ao anatin'ny Atiala Rovana Bemaleny any amin'ny commune ambanivohitry Ambohimarina district Anambanja mandravany tanàna izy ireo ary mampiorooro ireo mponina eo ihany koa ny fanombana ny tontolo iainana manoloana izany dia niona tamin'ny lefitry ny district Anambanja ireo vahoaka mba hijerena vahaolana andravana iokizo itoeran'ireo dahalo Lucien Tongaravo. Misy andian-dahalo mampiorooro vahoaka zay manorom-ponenana anatin'ny Atiala Arovana Bemaleny mipaka any Befalafa anatin'ny commune na ambanivohitra Ambohimarina Sambrano ambony amin'ny district Anambanja ka velotaraina araka izany ireo tantsapamboly manodidina an'ity alafady ity ka mangataka vonjy avy amin'ny fitondram-panjakana. Mambariza mako malahelo malahelo zahe am raha tondro ho. Ino zay nda tegna raha tsy fanataondro hitany. Mandravatsabonolo. Mandavara agnatin'ny tragnon'olo. Mamaky tragnon'olo. Magnolagna zegny raha tondroha. Matato zahe jo fainanay hagny. Voan'ny tsabonay jo ho avy hagny. Zamzaha ro karaha ro dahalo dahalo ny fahitako ro fotony ro tany misy ro ko tin tsabonro fa tsy mandeha mandavara han'olo jiaby. Mampalahelo zay hagny. Ko mbala tsy mitsangagna fanjakagna olo be tsisy raha manjary aminay ro raha ne tsy zakane. No zany olana izany dia niona tamin'ny lefitry ny district Anambanja ireto olona voarava fananana ireto niaraka tamin'ny lehibe pokotany efatra nanambara porofo fa misy marina ny dahalo. Mitondra le alahelom-bahoaka zahena be alahelon'ny fokon'olo agnatin'ny commune Ambohimarina zena eto zegny tegna aton'ele eto ke asa-panjakana ataonay zay matoky tegnanay maromaro fa itsanganao mahitsy asa. Tapaka tamin'ny fionana teto fa hoisy ny fidenana ifotony miaraka amin'ny sotenam-panjakana sy ny mpitandro filaminana vonona amin'izany koa ireo andro masobokon'olona miisa 300 lahy. Iresaka vaovao ara-toekarena vetivety isika natateraka foara lehibe entina natsarana ny sehampamokarana manodidina ny fambolena sy ny fiompiana ny antenimieran'ny varotra sy ny indostria any Matsiatra Ambony ao amin'ny commune Save district Anambomasoa no anaovana ny hetsika ka tanjona kendrena mandritra ny foara ny fanavoazana ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana any an-toerana Adèle Raernirina François Fanani. Trano eva miisa azato no atsangana amin'ny hetsika ara-toekarena izay tao any amin'ny commune Save district Anambomasoa ny fahenina amby roapolo fito amby roapolo valo amby roapolo May ataona enina amby roapolo sy roa arivo izao iarahana amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy ny avy ao amin'ny antenimieran'ny varitra sy ny indostria anotsongaina manokana amin'izany ireo mpamokatra rehetra indrindra fa ny avy ao amin'ny district Anambomasoa ireo mpanohana ara-teknika ireo mpamatsy arabola ary ireo mpandray ny vokatra. Tsena be ny fanavaozana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny taozavatra napetraka zay lohahevitra zay ny antony ao anatiny toko hoe
ny fanavaozana fambolena ilaina tokoa tsika avaozana fambolena mba afahantsika tena manana vokatra bebe kokoa ary iarahantsika mahafantatra fa anisan'ny firenena mandroso amin'izao fotoan'izao dia manana vokatra ho an'ny mponina ho aminy sy afaka manondrana ny vokatra ho aminy nataontsika androany dia fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ahafahana miomana satria lehibe dia lehibe tsenam-bokatra atao any amin'ny commune Savy io fototsy ny toekarena ato amin'ny faritra Matsiatra ambony no sady iankinan'ny filanimponina ihany koa no mifandraika amin'ny politika ankapobeny fanjakana izao etsika fanavaozana ny fambolena sy fiompiana ary ny taozavatra izao. Vaovao mandidina ny fampiofanana sy ny fanabeazana natomboka tany Morondava ny fanofanana ireo mpanao gazety ho an'ny faritra Menabe 3 andro ny fareta ny fampiofanana ka ny studio sifaka no mampiofana sy ny zara ireo traikefany ho azy ireo. Loha hevitry ny fampiofanana ihany koa hoe ny serasera ny fahasalaman'ny tanora sy ny zatovo. Mahentina Antriniony Bonaidi Rashidi. Araky ny antotanisa dia misa 80 eo ireo onjapeo miara-miasa amin'ny studio sifaka ka mampita ireo karazam-pandarana vokarin'izy ireo eto Madagasikara. Vinavinaina ary fa 80 isanjaton'ireo malagasy no mandray sy misitraka ireo fandarana amin'ny onjapeo ireo. Noho izany indrindra no nanomezan'ny studio sifaka fampiofanana fizarana traikefa ary fanamafisana fahaiza-manao ho an'ireo mpanao gazety eto anivon'ny faritra Menabe ka ankoatran'ireo izay avy any amin'ny onjapeo teto anivon'ny renivohim-paritra dia nahitana solotena ihany koa ny mpanao gazety avy any amin'ny distrikany Mahabo sy Malaimbandy. Manodidina ny serasera mahakasika ny fahasalaman'ireo zatovo moa no niompana ny fanofanana. Formation éditoriale na hoe fampifanana amin'ireo mpanao gazety no anaran'ilay karazana tetikasa zany atao amin'ny studio sifaka. Ny fanojokola izy amin'ny hoe Menabe raha ny tanora rehefa nanao fanadidina sy ny resaka tamin'ireo tompon'andraikitra zany zay dia fantatra fa tranga tsy fahasalamana zany betsaka ho an'ny tanora indrindra raha tsy resaka afa-tsy ny sida raha tsy resaka afa-tsy ny fiakaran'ny tositra be loatra izay mitarika fahafatesana maro tatoato indrindra dia amin'ny faritra Menabe Morondava zany dia ny fanojo amin'izay zany hoe ndao ara ho atao le fampiofanana amin'izao fotoana zao ahafahan'ireo mpanao gazety mitodika ihany koa amin'ny kirakira vaovao ho ana fahasalamana mba ho atao mibetsabetsaka zany zay eo anatin'ireo karazana vaovao kirakiraina mitodika amin'ireo mpanao gazety mba hiresaka foana amin'ny tanora manodidina ny fahasalamana ary ampitombotra kefa ny mpanao gazety amin'ny hoe ahoana ny tena fomba iresahana tranga anaty tsy aretina iray zany na hoe rehefa iresaka mikasika na information manodidina ny fahasalamana dia inona ny teknika tena mety ahafahana mba misy impact na hoe metraika tsara any amin'ilay cible na ilay tikinendry ilay vaovao amin'izay fotoana zay. Miara-misa lay amin'izao fanofanana izao ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ary tonga nanotrina ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny avy eo anivon'ny faritra Menabe sy ny fitaleava-paritra ny serasera sy ny kolotsaina. Mariana moa fa tafiditra ao anatin'ny tetikasa Santenaka izay vatsiny ny Fondation Hirondelle izao fampiofanana izao. Feno 12 taona ny lycée Hervelo Ramamonjy any Fianarantsoa izany sekolim-panjakana izany izay manana tao-trano miavaka akoatra ny kalitao ny fampianarana izay manaraka ny fenitra amin'ny mahasekoly azy. Tao anatin'izay 12 taona izay dia voatazona mandraka ankehitriny ny lenta ny fahaizan'ny mpianatra ny 30 aprily. Ho avy izao no ankalazana izay taonjobily ny sekoly izay Angelo Randrianomanana. Harena ary vakoka mipetraka atao amin'ny faritra Matsiatra ambony ny sekoly lycée Hervelo Ramamonjy, trano lehibe indrindra manerina ny Madagasikara. Olomanga maro fantatra manerina an'izao tontolo izao nefa navoaka tao. Mirosatrana amin'ny fanavaozana ny kalitaon'ny fotodrafitrasa sy ny fampianarana ny tompon'andraikitra mitantana ny sekoly. Voatazona hatrany ny fahatsaran'ny voakam-panadinana. Rehefa mijery manao tamberina manao todiky izahay dia mbola voatazona izay zavatra zay na dia ataontsika hoe miditra amin'ilay fanavaozana na amin'ny resaka série satria eto amin'ny lycée zany tsisy an'ilay ACD fa ilay LOSE dia S ihany koa dia ohatrany tamin'ny herintaona zao vao misy zaza roa nahazo mention très bien teto iray lasa ny Russie
iray lasa ny Maroka. Olazaina ao anatin'ny zavatra zay dia mbola voatazona zany zay toetrany hoe lazany. Hankalaza ny 15 taona ny Jrony ny sekoly ny 17 ny volana avrila io no ivony. Izy ny hetsika lehibe mandritry ny andro fanamariana, fa ny tena miavaka sy goavana ny fametrahana ny fotodrafitrasa rano fidiovana izay mbola manahirina ny sekoly hatramin'ny taona maro. Tany amboloany le izy maneritretra hoe atao forage satria resaka rano ny problème eto, fa isaoran'ny fanjakana moa zany fa efa mandeha ilay resaka forage amin'ny alalan'ny PAF zay financen'ny Banque mondiale. Dia ao anatin'izay zavatra zay zany tsy maintsy hiova an'ilay objectif napetraka tany amboloany zany ny eto amin'ny lycée zany amin'ity fametrahana vato fototra ho an'ny lycée mety hijery amin'ny resaka fanatsarana ny trano eto amin'ny lycée Rahery Velonamonsy. Zay zany no efa eritreritra hatao vato fototra indray zany amin'izao fotoana zao, satria hijery fotsiny tsika zany zao mijery ny etan'ny bâtiment somary efa antitra izy. Mpianatra 440 no manovy fahalalana ao, ahitana efitrano 10 hitambarany trano famakiam-boky sy ny birao. Proviseur 17 no efa nifandimby ny tantana ny sekoly, ary proviseur malagasy voalohany tamin'izany ny Tompokla sy olombavambahoaka Randriana Jean de Dieu tamin'ny taona 1770 ka hatramin'ny 1770. No esorina tsy ho tale intsony ny talen'sekoly ao amin'ny EPP Mahakary Zapina Mbatomainty sisy koa namparafaravola araka ny fanapahan-kevitry ny Draine Loatra Mangoro raha ny hainy ny fitarainandreo ray aman-dren'ny mpianatra any an-toerana vokatry ny tsy fangaraharaha ny fitantanana eo anivon'ny sekoly. Arson Ramiarmbelo, Jean Urbain Randriana Arofena. Taraina ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny EPP Mahakary Zapina Mbatomainty sisy koa namparafaravola fa be loatra ny fanodikidinam-bola ataony ny talian'ny EPP ao an-toerana. Nidina ifotony namano olana sy ny jery ny zava-misy tany an-toerana ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena Aloatra Mangoro. Ina moa le olana dia misy le fangala-mbola miopampana nataon'ny tale-tsekoly, ary teo ihany koa ohatra teo amin'ny kesekola na ny ariary aza dia tsy nampifantarina ny ray aman-dren'ny mpianatra, tsy nampifantarina mpampianatra hoe inona sy navy le fandaniam-bola n'ilay sekoly nefa zava-misy na ny sekoly na ny fitaovana dia tsy zavatra manjary teo amin'izay fitantanana izay. Dikan'izay nisy kolikoly ka nitrotra le ray aman-dren'ny mpianatra laza fa hoe esorina le tale-tsekoly. Nidina tety fotony zany Draine Loatra Mangoro namantatra ary tao anatin'izay nanamarina an'ireo etaetan'ny ray aman-dren'ny mpianatra zay nikikika ary ny grevy ireo. Dia manoloana an'izay nandraisana fanapahan-kevitra hoe tsy maintsy soloina zany le tale satria le tale dia tena mihinam-bola ary maka vola isaky ny ray aman-dren'ny mpianatra isa matetika dia matetika izay mampilay zakan'ilay ray aman-dren'ny mpianatra intsony. Miezaka zany Draine teto nanazava hoe inona sy navy le fomba fandaniana le vola, inona sy navy zany zavatra tokony atao sy tsy azony atao ireo tale-tsekoly sy ny bôly fefi sy framay ireo. Tsy ekena tsony ny kolikoly eo amin'ny lafin'ny fanabeazana hoy ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena ka mampitandrina ireo tompon'andraikitra tsirairay ny tenany. Jerena akaiky ihany koa hoy izy ny fandraisana ho mpiasam-panjakana ry mpampianatra FRAM. Ijanona ny amparafaravola ihany isika ny zotra mpilaminana ny fanadina-panjakana ara-panatanjahantena BEPC tany amin'ny Sisco anamparafaravola Draine Loatra Mangoro izay ny atomboka ny farany herinandro lasa teo. Samuel Frédéric Arson Ramiarmbelo, Jean Urbain Randriana Arofeno no mitatitra izay vaovao izay. Valopolo sy dimanjato sy efatra arivo no nanatanteraka ny fanadina-panjakana ara-panatanjahantena BEPC na Zimba BEPC tatia ny faripiady ty mpampianarana parafaravola ny fiandohany herinandro teo. Sokoazo mpanantanjahantena maromaro no natrian'ireo mpifaninana amin'ny kapobeny dia zotra ara-dalàna izany adina ara-panatanjahantena izany. Ny adina EPS BEPC 2026 no eo anivon'ny Sisco dia nanomboka tamin'ny 13 avril 2026. Izany moa dia nisokoavana tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny CG Aramainty. Ny fizoatra ny aloha hatramin'izay sy vitanay izay moa tsy nisy misampina misotra ara-dalàna. Misotra ny mpampianatra, misotra ny dokotera tamin'ny fampiasana tsara amin'izay zavatra rehetra satria tsy
sy tokony atao ambanjavatra ny fanadinam-panjakana ara-panatazahantena fa anisan'ny manampibetsaka any amin'ny ohatra mba ahafahana izany fanadinana BPC izany. Amaranantsika ny vaovao-tsara amin'ity atoandro ity dia ndeha rahantsika miaraka indray ireo vaovao mahakasika ny fanombohana ny fisoratana arana biometrika ao anatin'ilay tetikasa izao tokana. Efa manomboka ny fisoratana biometrika izay magnamora gn'asa-panjaka sady ananatahiry sy mety lo fa mipetraka agnatin'ny gnao aby ny raha alagno mandritry ny tao maro izay sarak'izay ny filaharam-be egna me bureau ny asa-panjaraha-panjaka magnampy zakabe avao koa izy io gname fitandroagny filamina no ny fampiasagny QR code scan empreinte digitale amboarame maso va amboary ametare izay ahafantaragny tena marina e mombamomba gn'olo raiky tanora 20 tao mihoatra gnafaky misoratra agnara biometrika e tokony andraikitra ambona toa me faritra nanomboky ny fisoratana biometrika voalohany izay nagnatanteraky ny tanjony ny fitondram-panjaka mba hanagnan'olo kraikiraiky laharana manoka ndre mipetraka eto Madagasikara izy ndre mandeha egna ny ilan-dranomasy afa magnia gn'olondrasy avao koa izy io mba ho fampandria fahalemagny e firenena. Tafiditra ao anatin'ny zo ma olom-pirenena ny fananana laharana manokana na numéro d'identité unique amin'ny fisoratana anarana biometrika zao tokana. Ny fokotany 500 anatin'ny distrika ny Sonanovongo sy ny commune sivy mandrafitra ny distrika ary efa misandrahaka eny amin'ny commune tsirairay ny fanaovana izany aty amin'ny distrika ny Sonanovongo. Olom-pirenena feno 20 taona miakatra no afaka miditra amin'ny fisoratana anarana biometrika izany tokony alavaina ny fehimpotoana na ny fetrandro anaovana ny fisoratana anarana ity fa mbola betsaka ny vahoaka lavitoerana fanambogoavana no apetraka ny commune 10 amin'ny tapany Atisana ny distrika ny Mandratsara ny atafiditra reo feno 20 taona miakatra anatin'ny fisoratana anarana biometrika mba hatratrarana ny tanjony dia nitanterana atao amin'ny commune ambanivohitra Kiakaben'ny Fonoka ny fanentanana ny vahoaka amin'ny fanatanterahana izany politika ny fanjakana izany vonona hanatanteraka ny vahoaka ary hanometanana ireo mpitondra any atoerana amin'ny fanatanterahana izao etsika izao tsapa teto fa ny vehivavy no tena maro na malinantso nandritra n'izao etsika mpanentanana izao nandritra n'izao lanonana zao ihany koa no nanehoana ireo mpitandro filaminana vehivavy ao amin'ny commune ambanivohitra Ankiakaben'ny Fonoka. Tonga eto amin'ny renivohitry ny distrika ny Finarivobe amin'izao fotoana izao ireo fitaovana arifomba fandraiketana reo ankona biometrika sy biografika izay natao indrindra amatarana ny mombamomba ny tsirairay sy azahoana ilay lalana tokana famantarana na ny numéro unique d'identification ka ny santatra ny fanokafana ny fisoratana anarana tamin'izany ireo mpiasa-panjakana 20 taona mihoatra notarian'ny lehibe ny distrika ny Fianarivbe. Fokotany raika amin'izany atao anatin'ny commune 10 ato amin'ny distrika ny Fianarivbe no hotetezina anaovana izao fisoratana anarana biometrika izao ka vinavinaina ny faraparana volana jona izao no avitan'ny asa. Magnodidigna ny 3 sy 3 aligna ny ponina ato agnatin'ny fileovan'ny Sainte Marie izay mivelatra agnatin'ny fokotany 70 commune iray. Apetraka ho filovana modely amin'ilay tetikasa ny fitondram-panjakana izao tokana fisoratana agnarana biometrika i Sainte Marie ho fagnavaozana fiankohonana hanana fahizina mazava maro mipoditra ara-dalàna. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy teo izany ka ireo mpiasam-bahoaka ireo lehibe ny fokotany no nanomboka izany teo ihany koa ireo tangalamena sy ireo mpitondra fivavahana maro samihafa. Hidina itety fokotany ireo teknisianina hanamora ny fanaovana izany fisoratana agnarana biometrika izany. Misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo olomboafidy amin'ny fagnentanana ny vahoaka sy agnatratrarana ny tanjony. Eto amin'ny bureau ny fileovana no agnatanterahana ity fisoratana agnarana biometrika ity ho an'ny fokotany ambody fotatra. Efa misy ny lamina sy tetiandro mazava kosa ho an'ny fokotany magnaraka. Tsy aivina fa tsy andovam-bola ny fisoratana agnarana biometrika. Azo lazaina fa iena amin'izay ireo kolikoly ara-pifidianana eto Madagasikara hatr'izay aorian'ny fahavitana ty fisoratana anarana ara-biometrika ity raha ataon'ireo olom-pirenena ny kajikajy. Araka izany ary dia ny atomboka ny fisoratana anarana teto amin'ny distrika ny Tsiombe ka ireo lehibe sampandraharaha miakina sy tsy miakina amin'ny fanjakana no ny santatra an'izany. Any lehibe ny distrika no nitarika ireto STD ireto ary efa avita ny fisoratana anarana dia mahazo ny laharana tokana famantarana
na ny nu izay azo ampiasaina eny amin'ny sehatra samihafa. Isan'ny tombotsoa azo amin'ity biometrika ity dia haingana kokoa ny fikirakirana antota taratasy, miena ny hosoka asiany kolikoly, foana ny angona diso. Natomboka ary aharitra 3 volana ny fisoratana anarana biometrika izay karakarain'ny ministerany atitany aty amin'ny distrikany Ambanja. Ny olona feno 12 taona no miakatra no andrasana isoratra anarana mandritra io 3 volana io. Hita tamin'ny fiandohany hetsika teto ny fahavitrihan'ny olona fa indrindra ireo avy amin'ny sampandraharaha samihafa. No tanterahina teto amin'ny commune ambonivohitra ny Amboasary Atsimo ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny karatra biometrika raha ny aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo dia ilay rafitra vaovao nataon'ny fanjakana hanamorana ny fitantanana, hanamarihana ihany koa ny mombamomba ny olona fa indrindra hanatsarana ny tolotra omen'ny fanjakana ho an'ny vahoaka. Ka ny membre ny OMC izay notarihan'ny lehibe ny distrika sy ny be ny tanàna no nitarika ny hetsika niaraka tamin'ireo fiaraha-mienta ny tompona andraikitra isan-tsokajiny aty an-toerana. Marina fa tsy mbola fanomezana karatra biometrika izao tao izao fa mbola fanoratana anarana fotsiny ny olona 12 taona no miakatra izay mpidirina ao anatin'ny base de données. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy alatsinaina 20 volana aprily teto amin'ny commune ambanivohitra Tanambe ny fisoratana anarana amin'ny enrôlement biometrika. Ny solitena mpanjakana eto an-toerana tariny lehibe ny boriboritany Tanambe no nanatanteraka ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Raha ny fandaminana dia mizara roa ny toerana anaovana ny fisoratana anarana eto amin'ny commune ambanivohitra Tanambe ka eto Tanambe renivohitra sy ao amin'ny fokotany Namborimpotsiny no anatanterana izany. Na dia mbola andro voalohany aza no nanombohana ny hetsika dia efa nahitana fahatongavan'olona maro sahady. Midika izany fa mahaliana sy manintona ny vahoaka ity tetikasa napetraka ny fitondram-panjakana ity izay mikendry no hanomezana ny karapanondro biometrika ho an'ny olom-pirenena. Araka ny fantatra dia ny volana Jona izao no hifarana ny fisoratana anarana andihany voalohany. Izao tokana olom-pirenena mandray andraikitra ao. Io no teny fanentanana ho an'ny olona feno 12 taona no miakatra mba hisoratra anarana biometrika eny anivon'ireo toerana voatokana anatanterahana izany. Io no anisan'ny dingana irosona amin'ny fanovana ny fiankohonana sy ny fanovana numerika eto Madagasikara no sady endrika lehibe ihany koa hoentina amin'ny fampandrosoana. Ny angona biometrika no antoko ny famoahana ny vokatra biometrika hafa toy ny karapanondrom-pirenena, ny passeport, ny fahazondalana hitondra fiarakodia. Izao no natao moa dia ho fanomezana fahizina ara-dalàna sy voamarina ho an'ny malagasy rehetra. Antoko ny fisina voamarina ho an'ny olom-pirenena ny fananana ny fahizina na ny état civil voarakitra ao anatin'ny angona biometrika ka tsy azo ialana intsony ny fisoratana anarana biometrika fa efa miroso amin'izany ny firenena mandroso amin'izao fotoana izao ka ny olom-pirenena tsiraray avy dia tokony anana laharana tokana ialana amin'ny doublon izay olana nosedraina antaonany maro izay. Anisany afatra napetraky ny solitena mpanjakana eto amin'ny distrika ny Fandrina no tarihan'ny Ramatoa lehibe ny distrika Rakotoarsoa ny ono dinamirana Entsoa izany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fisoratana anarana biometrika ho an'ny vahoaka ato amin'ny distrika ny Fandrina asi ny tetikasa izao tokana ka niarany salahy tamin'ny fitarihana izany ny solomavamboakan'ny Madagasikara voavita ato amin'ny distrika ny Fandrina zava-manitra ndray miaro volamena izay samy ray feo tamin'ny fanentanana ny vahoaka taty an-toerana fa fanomezana fahizina ara-dalàna sy voamarina ho an'ny malagasy no isan'ny tanjony izao tetikasa izao tokana izao ka tonga marobe ny soratra ny anarany sy naka ny laharany tao anatin'ny fisoratana anarana biometrika any vahoaka taty an-toerana no efa miparitaka any amin'ny commune 12 ny fanatanterahana izany amin'izao fotoana izao. Ka nitondra fanentanana tamin'izao fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izao ny mpanakanto tsikitsidika izay nandresy lahatra ny vahoaka amin'ny fanatanterahana izao. Tapitra ny vaovao an-tsary ankasitrahako ireo namana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity fa indrindra tsy adino ny manka sitrakanao any an-tokantrano any nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao izay natolotra teto tamin'ny androany mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny rapitsondray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.